Salame. Ity zany vidéo mety tsy m'intéresse ny pesiny maro fa misy tanoranora vitsivitsy zany liana resaka tantara, resaka politika, resaka géostratégie, géopolitique de resako le izy satria nisy bande anankiray nisy bande anankiray nanao commentaire hoe laso azafana hatramin'ny voalohany le izy ny fandehan'le izy de zao zany teny hoe iran'izao tontolo zao nianatra daholo ny mpitondra de raisiko ohatra tamin'ny fifidianana tamin'ny inona moa zany ny filoham-pirenena frantsay teo jereonareo ny candidat rehetra niditra teo na Jean-Luc Mélenchon na Annie Hidalgo na Valérie Pécresse tena nanao tsy haiko izy ny Sciences Po ina nataon'le raha matoy igny i Marie Le Pen i Macron izy koa ty anankiray ty Éric Zemmour de tena samy nianatra reo tsy vitany nianatra fa mafey tanteraka ny lafiny ara-politika mikasika ny inona moa zany ny France mafey ny ara économique ninina domaine rehetrarehetra mikasika le fiainam-pirenena voafehiny zao resaka droit resaka ininy hitatsika zany tamin'ny famelabelarana nataony zareo tena avo lenta dolo de ny tena zany tamin'izay fotoan'izay hoe ina moa zany le gasy zany jereo i Ravalo Manana sy Andry Rajoelina tsisy ilana azy mihitsy zéro amin'ny resaka économie zéro resaka droit resaka tsy haiko inona daholo mikasika fitondrana firenena zéro tsisy fahalalana ananany mihitsy tsisy ninina mihitsy zavatra ananana de reo olo reo zany reo olona milatsaka filoham-pirenena reo de olona manana programme ary mahay manazava ny programmany ary chiffré mipetrapetraka daholo ny azy ny programme hitondrana firenena ny atsika jereo ny débat ny Andry Rajoelina sy Ravalo Manana tamin'ny 2018 sa 2017 iny tena tsisy ilana azy tamin'izay fotoana zany fa tena tsisy ilana azy faible be ambany be de ozy hoe tamin'ny fotoana io hoe tsika gasy ve no farany ino moa zany marantsy andrendra raha zao tontolo zao raha ny raha zao tontolo zao alohan'ny hiditra filoha de manana programme mipetraka ary mafehiny domaine rehetrrehetra ninina fantanina mipetraka voafehiny zay fa tsika gasy zany mieritreritra hoe inona zay le fantanina mipetrako de nisy kompainteny moa zany tao hoe ina moa zany nahita fianarana teo tsy hita zay pasiny zay le raisonnement foana zay za moa ny teny hoe izy moa le nahita fianarana de hoe ideba de Zafelbert de ny tena hoe ideba zany angeka olona kapiteny Tsambo any Tsambo any zany maramila Tsambo ny ina moa zany mene troupe ny ataony zany any Tsambo any mafehiny ina moa zany Sambo fa tsisy zavatra fantany koa amin'ny resaka politika ina nge iratsiraka nge namon'olo be mihitsy efa miresaka namon'olo be mihitsy mandahateny ozy anao de tena mafy maty lolo daholo rehetrarehetra fa tsara tsy ina moa zany vonivorona fotsiny reny bala hoasy fotsiny reny poera fotsiny reny fa tsy zavatra nataony mihitsy teo tamin'ny fitondrana anatin'ny 5 taona inona zavatra nataony teo amina croissance économique na amresaka inina stratégie na géopolitique niny zéro satria la mpitondra Tsambo fa maty lolo le pédanterie reny antsona hoe pédanterie le mampiseho manam-pahaizana avoaka daholo ny connaissance zao mamaky boky sy ny toeto fa tsy zany nge ny tadiaviny tsy zany tadiaviny fa ohatran'ireny Macron reny ohatra zavatra ataony Macron reny tadiaviny reny ahoana petraka ina problème ina moa zany Ukraine ina problème Covid ina ny croissance économique rehetrarehetra voafehy zay le président ko manam-pahaizana mihina hoe izy moa iratsiraka tsy manam-pahaizana zany fa any Antsambo rainy ohatra zany mpandidy any amin'ny laboratoire zany ny asany tsisy zavatra fantany tamin'ny rehetrarehetra ary hitatsika zany tamin'ny zavatra nandalo teo nisy bande anankiray ny teny malale bande mantsy eo androany hoe ozy izy hoe lazainao fa général nefa général ahoany général de Gaulle ozy izy nitondra firenena ahoany Hitler ozy nitondra firenena ahoany izy moa i Poutine officier amin'ny KGB mitondra firenena de amalalery androany za aloha nanomboka hiteny hoe général lafa zany za tsy nanomana fa za zany miandry train de raha nanomana de nijereko izy daholo moa général rehetrarehetra
eran'izao tozo mitondra de ahoana ny bilan fa raha jereko fotsiny ataontsika hoe maramila zany maramila nitondra gentre militaire andany Birmanie inona zavatra ataondray sa dictature militaire tena criminel tamin'ny androny Khmer Rouge zany ary hatram'izao ino moa zany nanaovana assignation à résidence ny Aung San Suu Kyi moa naralelamanteny fa tsy mety voatonona mihitsy de 20 ans tany tena tany de navoaka kely de zao ndray de nigadrana ndray dictature militaire de tsy haiko raha tsy diso ny tany Egypte maréchal Sisi o maréchal za tsiko voatoatra misy militaire tany de catastrophe koa ny bilan de jerenareo ny général Pinochet tany Argentine jereo famonoana nataony jereo Franco raha tsy diso Franco tany Espagne koa anisan'ny dictateur tena tsisy lava anazy zany mpamono olona tahibe Franco mahatonga le fitenao frankiste tsisy lanazy daholo zany de raisiko am'izay le teneny teto hoe général de Gaulle de iza moa Hitler de Poutine raisiko tsara le zavatra tenylerio hoe ahoana ndray nitondra nefa mavita général de Gaulle zany tompo de lazany fotsiny tsisy zavatra nisy lalany général de Gaulle fa amin'ny colonie amin'ny olona ino moa zany ny voazanaka de général de Gaulle faly ambony indrindra nefa tamin'ny deuxième guerre ndre général de Gaulle ka nitsoka tany ino moa zany tany Angleterre en Angleterre ambany zipony Churchill izy no manao appel à la résistance elave général elave ny lohan'ny ino moa zany mpitarika de any firenena kafe reny la no miantso ny frantsay hoe appel à la résistance zany ve de mba zany ve le général de Gaulle anisany olona tsisy lanazy olona mitsoka général zany tsy mitsoka zareo no ataony Zelensky io Ukraine io miaraka amin'olo nefa eriera tsy miaramila miaraka amin'ny maramila hatramin'ny farany général de Gaulle nantsoka ary de inona zay dikan'ny général de Gaulle lazany fotsiny satria frantsay de ankalazainy de rehefa jerenareo ny biographie ny général de Gaulle de tsisy resaka politika mihitsy ao fa de nandeha nanao guerre tary nanao guerre taty de aveo nitany Pologne de niverina tamy Pologne de niaraka tamin'ny maréchal Pétain de zao de zao de aveo natonga anazy nitsapo politika de ministre de guerre i général de Gaulle nidana tamy politika de aveo ministre de guerre de tsy haiko nodikodina teo de foy kely fotsiny ny parti hoe izy nitondra firenena ary izy nitondra firenena de mbola niady ny andany ny budget ny militaire guerre anao zay foana nataony teo inona zavatra projet social na économique nataony général de Gaulle zéro izy afaka hiteny zany afaka miteny amin'ny commentaire hoe tsy afaka hiteny fa zéro général de Gaulle lazany fotsiny Hitler ngambany catastrophe nahazo ny ino ny Allemagne tamin'ny andro Hitler après Hitler nge olona tsisy lanazy olona lery zany olona 4 vagabond Hitler no am'le fazina mandenga de tafiditra ny fitondrana fa Hitler de sekanao école de beaux-arts de tsy lany lery tsy tafiditra lery de raha tsy tafiditra lery de tsisy pa de mendo any fotsiny teny de 4000 lery tsy foto tamin'ny mamany maty de voasy tamin'ny miaramila tany maramila tany lery de nipoahana tsy haiko munition ny masolina tsy nahita de exemple lery de iny lery fa mandainga ndray fa lery io ny mpitondra courrier any front zay laingany Hitler de namon'olo hoe héros de guerre o lery zany héros lery lainga ataony zavatra ataony ingrédient fa tsisy lanazy olona tsisy lanazy tsisy zéro de feo lery hoe stratégie hoe olona nagnomeny guerre tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny ny franchi ina moa zany le namaky ny ligne Maginot frantsay tamin'ny Ardennes iny de le nitondra tongotra niaraka amin'ny sara namaky an'iny frantsay moa zany au bout de 3 jours de nicapitulé fa tsy lery fa misy général zay général tsy haiko Eisenhower nefa Eisenhower zany ohatrany aizana angamba ny anaran'le général zay mitondra miaramila tamin'iny fa Hitler vonovorona hoe blitzkrieg wala hoe Luftwaffe zao nefa zéro tsisy lava azy Hitler de iny izy nidobodoboan'olo rehetrarehetra iny de iny izy nitsoka laza fa namono tena hono izy hoe nivonoiny aloha le vadiny le izy moa Eva de aveo le koa namono tena de zao de dorana le faty lainga fotsiny zany lainga fotsiny fa nitsoka tany Argentine le iny tena marina avy anaty bunkero izy tonga de avion nakany tsy haiko ina moa izy tery am'le any Norvège moa sa ina nakany Danemark de avy any am'izay izy de Espagne am'izay de nandray antony U-boot sous-marin ina moa zany allemand regny tonga de any Argentine
any Argentine Hitler olona faible mitsoka rehefa tratra ny olona efa vonovorana guerre mondiale de inona ny bilan izy moa Hitler nitondra firenena inona ny bilan guerre mondiale catastrophe ninana voalavo ninana bibilava ny allemand taorina ny tsoahany izy moa naresa ny Allemagne tamin'ny deuxième guerre mondiale ninana voalavo nijaly tanteraka ny olona ny allemand tamin'ny fotoana io zay nina moa zany ny résultat le hoe général hoe miaramila antondra zay Poutine olona tsisy lava anazy koa fa de hoe ina moa zany agent secret tao amin'ny KGB lefa tany Dresden tany Allemagne de tany lery nanao ino zany contre espionnage zany tena ataony tany de iry tany de tamin'ny fotoana ny ina moa zany ny chute du mur de Berlin chute du mur de Berlin de niantso lery niantso ny laipany hoe aiza nareo ahoana zao tsy tatsony ny soviétique fa potika teraka soviétique tamin'ny ina moa zany chute du mur de Berlin de il route vexé tsisy lava anazy tamin'ny deuxième guerre mondiale iny iny izy niverina tany ina moa zany tany Russie de ny nanomboka nikatsaka tao resaka politika atao de tafiakatra ny Poutine tamin'ny fitondrana de zao nomeny lery fampanentanana le oligarque russe hoe avelako nareo anao business nareo avelako nareo anao kolokolo nareo rehetrrehetra de za avelanareo anao zay tiako atao amin'ny politika zay nge njary napiakatra ny Poutine teo fa tsy hoe olona taille be stratège avao olona mpandaingy olona ina moa zany piso lelaka le oligarque reo hoan'izay tsy afaty reo oligarque zany le vondrona mpanakarena be any Russie reny tompony Gazprom reny tompony amina milliardaire olo reo de avelany anao any business ndreo olo reo de amizay mamela anazy anao politika tranquille zay mifikany dinina zavatra mitranga amizao fotoana zao amin'ny adalany amin'ny guerre Ukraine io ambory be zao tsy zavatra fataka kasika stratégie de guerre de zao izy ambory be efa ray volana mahery izy noraikitra anatin'ny Ukraine satria bado satria tsy magnininina de zao ny économie russe totongana tena tsisy lanazy ary zao ina moa nampanakarena ny Russie ka moa manakarena mahantra velona ny olona any fa ny manakarena de manakarena tena trop reo le oligarque reo ka amizao fotoana zao ny mampanakarena ny ina moa zany ny Russie ny économie Russie de io le resaka gaz io de ny européenne amizay zao amin'ny adalany amin'ny nanao guerre Ukraine io ny européenne amizay miala tsy kelikely amin'ny gaz io de hoaiza amizay izy ny rouble efa nitotongana ny économie ina moa zany au niveau mondial tsisy raisina tsony Poutine amizao fotoana zao ka zay ve le siribandy zay ve le fitondrana miaramila arteriel hoe mitondra ny miaramila izy moa iry Poutine Hitler général de Gaulle zay namaliko ny commentaire là la milaza fa teo ny miaramila soso afaka mitondra reny catastrophe na général de Gaulle na izy ty Hitler na Poutine catastrophe tsy zatra fantatry ny miaramila fitondrana zany tsy zatra fantany zany anajareo ny Fidel Castro tany Cuba ruine raha olona stratège izy ohatra na économie na mitondra azo natao ny négocier tamin'ny États-Unis mikasika ny embargo io azo natao tsara mihitsy négocier an'izany surtout après ny chute ny URSS fa tsy hainy de mahantra velona ny olona de aveo mahantra velona ny olona de aveo ny raha lany reny sy mitondra ao ka zay teneniko ka tsy haiko hoe elina moa zany ny gasy zany de sista foana hoe ampiditra Ravalomanana sy Andry Rajoelina fitondrana bado reo olo reo zalahy bado lisany tena bado izy mbola mieritreritra hoe ireo olona bady sy ny andro reo no mbola tafita ina moa zany tafita Madagasikara tena bado tanteraka isa tena bado ny olo rehetrrehetra afaka mpaminany za koa afaka maminany za zao aminany fa raha ohatra hoe Andry Rajoelina na Ravalomanana no tafakatreo amin'ny 2023 de tia mifafary Madagasikara tsy tafarina tsony io niny zara telesana afaka fanamitsika mbola eto mipejy mbola tsy dioko mipejy amin'ny 2023 de hitatsika eo ataontsika 2024 2025 jusqu'à 2028 any raha mbola ny ray amin'ny izy rola reo tsisy atavoaka Madagasikara satria olona bado olona tsy nianatra olona tsy amsolaitra lisa mietrehitra olona tsy amsolaitra tavoaka firenena ona fa lisa ny bado lisa mato mietrehitra zavatra zay ary de mbola misisy tamin'ny abadona zay le izy